dia mbola amin'ny fivaliana mandrakariva no mafana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay andraisantsika mifampaherezana amin'ny alalany tenin'Andriamanitra izao. Vavakisika Jehovah Andriamanitra ray eo dia misaotra anao mandrakariva izahay satria tsy mitsahatra ianao fa mananatra ary manoro hevitra mba ahafahanay manaiky ny sitraponao ary ahafahanay koa milala izay soritanao. Tsy hevitra hatonga loza akory miantony itenenanao fa hevitra hatonga fiadanana ho anay tsiraray avy. Raha mety izahay dia ny fanahinao masina no kayasa mandrakariva Tompo mba handresy lahatra nisambatan'olona anaiky ny famarinany teninao dia mitenena indray Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Falomeravantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fihataman'ny Tompo amintsika mandrakariva. Miaino ao anatin'ny vanim-potoana sarotra isika, ao anatin'ny vanim-potoana raha ny soratra masina ny jereva mamaraparana ny tantarany tany. Tsy misy mahalala tsika hoe roviny fa tampoka nao atongavany ary arakaraka ny andro sy ny fotoana miratsy ny fiainana. Tonga daholo ty tsy fandriampahalemana, korotana, ady tsy fifankatiavana. Ary amin'ny andro farany araka ny tenin'ny Paoly apôstôly ho ty tena ho ty vola kizitina tsy mandaha ny raisiny reny ohatra ny manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny zany ny toe-javatra misy ary dia tsy kahakitsika. Raha ny toe-javatra takan'izany no mitranga eo anivon'izao tontolo izao, eo anivon'ny firenena, dia hitantsika ihany koa anivon'ny fiangonana samy milaza fa mivavaka amin'Andriamanitra avokoa kanefa ny toe-panahy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa dia miaina ao anatin'ny fifanderana, anatin'ny fangalana, tsy mikatsaka izay mety ho fiainana mandrakizay fa lasa ty tena, ty vola ary izay fitiavana diso tafahoatra no fitiavana an'Andriamanitra izay manjary hifamonoan'ny olona. Ry izay indrindra no mahatonga antsika nampahatsiaro ny Ekzodosy toko fahaenina, ilay teny fampanantenana nomenan'i Mosesy izay kivy miaraka amin'ny zanak'Israely, satria ny tanjonak'Andriamanitra dia hanaisotra ny zanak'Israely ho afaka amin'ny fampahoriana ny anjady tao amin'ny tany Egipta. Kanefa tsy teo ny ao izany fa programan'Andriamanitra ary vokatry ny fitaraina ny zanak'Israely ny tady fahafahana niverina tamin'i Jehovah no nahatonga an'i Jehovah niditra an-tsehatra tena hanorotra ny lalana mba hahatonga ny zanak'Israely ho afaka tao amin'ny tany Egipta. Ny zavatra mitranga nefa dia ty tsy tonga dia nongotana tapoka ny zanak'Israely fa tena navelan'Andriamanitra mihitsy hiatra tamin'izany fahoriana mivaivay izany mba tonga azy ireo tsy ho tamana intsony eo amin'ny tanàna izay efa nahazatra azy nandritra ny aman-jato taonany. Ary misy antony ny zavatra ataon'Andriamanitra eny fa na dia heverintsika fa ratsy aza dia misy lesona tian'Andriamanitra ho takatra satria rehefa hita ny fahoriana, hita ny fangejana, ny tsy fandriampahalemana, ny famonoana eo amin'ny toerana izay misy ny tena dia tonga dia lasa tsy hita manao azy fa lasa nitady lalana mba hivoaka. Ary ao anatin'izany ny programan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta. Kanefa tsy andanin'izany koa Egipta nge nitoriana ny filazantsara, nanambarana fa misy Andriamanitra izay tena ambony Andriamanitra rehetra fa tsy ninoany faharosiny Egipta izany. Dia inona indray nataon'i Jehovah avelan'Andriamanitra ihany koa andeha araka ny fisainany faharosiny Egipta ary eo amin'ny vanim-potoana eritreretany fa ndeha tafakatra amin'ny ambony indrindra izy satria teo am-pelantanan'ny Egipta ny vola, ny harena, ny laza, ny voninahitra sy ny fahefana nahafahany nangeja ny manodidina azy. Rehefa tena mieritreritra fa tonga amin'ny faharatapo ny voninahiny teo ny nazeran'Andriamanitra mba hisintomana lesona ihany koa hoe ny vola, ny harena, ny voninahitra, ny fahefana tsy mitondra makaiza zany fa rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy mianjera navoaka taon'ny zanak'Israely. Mafy ny zavatra nianjady taminy ary dia torak'izany koa ny fiainantsika na eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny angonana
rehefa misy programan'andriamanitra tena te hanafaka ny olona mandrakariva de tsy tonga de afaka fotsiny am'izao fa tsy maintsy misedra faorina faran'izay mafy mba hatonga atsika anana etaeta hikatsaka ny zava-baovao de torak'izany ankeny manjo ny firenentsika mafy ny zavatra nenjady ary ny fahatsapana n'izay zavatra mafy nenjady zay mahatonga atsika mitady vahaolana mba ho afaka amin'ny fangejana ho afaka amin'ny fahoriana ho afaka amin'ny tsy fandriampalemana ho afaka amin'ny fangejana maro isan-karazany satria raha vao tsy ao anatitsika zay toepana zay de tsy misy fivoarana azo amin'ny tenaina mihitsy tsy maintsy zay foana ny lalana soritana ary rehefa izay ny zavatra mitranga tsy adala eo andriamanitra io fa misy zavatra efa homaniny keo omena ny olony raha ohatra ny antehatra aminy ao ariana kely fa mandra-patonga n'izay vanim-potoana zay tsy maintsy mafy ny zavatra andalovany ary zay ny zavatra niatra tamin'ny zanak'Israely io andriamanitra ohatra ny ampendohana izy tsy mba nitady mihitsy hoe ampitomotra zavatra mavesatra ny zanak'olombelona zay ny foroniny fa nitanjona nikendren'andriamanitra de namorona ny zanak'olombelona ary nitanjona mikendreny de mba ho velona mandrakizay ao anatin'ny fahasambarana sy ny fiadanana kanefa tsy niterena fa nanaja ny safidy tanteraka zay nomen'ny zanak'olombelona andriamanitra ary zay ny mampiseho mahafitiavana lehibe an'andriamanitra raha namorona ny Adama sy Eva izy zay ny programan'andriamanitra tsy zaka ny satana nefa zay programan'andriamanitra zay mikatsaka fiadanana sy fahasambarana fanafana tanteraka ho an'ny olona zay eo ny miditra antsehatra mandrakariva satana mampiasa ny tena fahaizany de hitantsika tany amin'ny Genesis toko 7 inona ny toe-javatra mitranga tao amin'ny Genesis toko 7 teo ry Adama sy Eva ary efa vonona teo daholo ny zavatra azahoana miaina ao anatin'ny fiadanana sy ny fahasambarana fa miditra antsehatra le menarana zay fanitresahantsika zay fihetsino ny bibidia rehetra zay raha nazavaintsika de hoe tena manam-pahaizana mihitsy foana ny fomba isehoany zay fahaizana zay de ny fahaizany mivarotra ho zany amin'ny Ezekela toko 7:20 zany hoe tena manao lango malefaka manao teny mamitaka mampanantena zavatra tsy ho tanteraka zay a tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra kanefa ao amin'le zavatra tena tediavin'ny olona fa ny zavatra hitranga nefa ny vokany de hiteraka fahafatesana fahoriana ho an'le olona de io ny zavatra mitranga ary io ny nananarana hoe tokony andinika de tena manahoana ny fanapahan-kevitra raisy ny isam-batan'olona so de diso vavalo izy ka olona no divana fa tsika tsy miadina amin'ny nofamandrano fa mifanaratsiny amin'ny rivotra amin'le menarana zay tena fihetsino ny bibidia rehetra ozy ny filazan'ny soratra masina satria inona no ataony de zay hitantsika tamin'ny farany na ny jiosy zay nino ny vavaka range tafalatsaka tao anatin'ny fitaka raha ny teny Jesosy hoe raha maritra ny teniko ianareo de ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy andeha fa tonga tamin'ny fanamarena tena le jiosy ary hitantsika fa le jiosy fa tena tia vola araka ny teny zay vakitsika tany amin'ny Luka toko 9:20 lasa misikitra tamin'ny arena ny laza sy ny voninahitra teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay zay nitenenany Jesosy azy hoe ianareo de fatra mpanamariteny fa izay zavatra heverin'ny olona ho ambony de fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra de tafalatsaka tao anatin'izay fitaka zay ny jiosy ary niteneniny Jesosy mihitsy ianareo de zanaky ny rainareo zanaky ny devoly rainareo mafy nge zavany tenin'i Jesosy zany satria inona no ataon'le devoly de izy mpamono olona hatramin'ny voalohany ozy sady mpandainga ny ray ny lainga inona ny dikan'izay ray lainga zay le lainga mira tena fahaizana mametsifetsy mba hoentina hamitahana ary ahoana ny fisehoan'ny lainga amin'ny alalan'ny fampanantena zavatra irin'ny olona kanefa tsy ho tanteraka Andriamanitra koa nefa mampanantena izy fa Andriamanitra mampanantena zavatra ho tanteraka de zay natafalatsaka any Adama sy Eva satria tsy zaka ny devoly mihitsy zay le hoe noforonina mba hanam-piadanana hanam-pahasambarana de tsy maintsy miditra mitsehatra foany Satana kanefa Andriamanitra tsy manery fa nametraka safidy teo anatrehan'le olony
ary nampahafantariny tsara mihitsy ny vokatry ny safidiny. Na isafidy iainao an'Andriamanitra izy de fiainana, na isafidy ny andahan'Andriamanitra fa iainao ny satana de fahoriana sy fahafatesana ny vokany. De io no natafalatsaka any Adamaseva ary ny fantatritsika de hoe tany am-piandohana raha namorona ny Adamaseva io Jehovah Andriamanitra io ny zavatra nitranga. De zao tsy tena zava-dehibe tamin'ny Adamaseva satria vao sambany ny aina izy, zany hoe tena hijeriny na izy azy. Tsy tao an-tsainy Adamaseva mihitsy zany hoe tena hitsiriritra ny toerana tsy manendrika azy. Tsy tao an-tsainy zany fa de faly fotsiny izy nijery de zavatra misy satria hanomboka iainy, ary rehefa hanomboka iaina izy de tamy am'izay ny toromarika rehetra. Ary io tsy hoe tsy manome toromarika Jehovah Andriamanitra fa satana, araky ny hitantsika tany amin'ny Isaia 4:12, ny Ezekiela 4:20, ny tanjona ankendren'izany satana de te hitovy amin'Andriamanitra izy. Zany hoe inona no tanjona ankendren'ny satana? De mba hitondra soso-kevitra, hitondra teny fampanantenana ho an'ny olona zay heveriny fa eo ambany fahefany, mba hizoran'le olona araky ny didiny sy ny baikony. Satria zay koa nataon'Andriamanitra, nanome ny toromarika rehetra ho an'ny zanak'olombelona mba hahatonga azy hiadana sy ho sambatra, kanefa nanaja ny safidin'ny olona. Fa satana nefa de zao manelingelina le safidin'ny olona, tsy nahy mipetraka tamin'ny toerana zay nisy azy, nasesiny tao anatin'ny Adamaseva zay tsy fahaizana mipetraka amin'ny toerana misy azy, ny tsy fahaizana mianina zay hitantsika tany amin'ny bokin'ny Timoty. Misy tombony lehibe ny toe-panaraka an'Andriamanitra omban'ny fienianana, misy tombony lehibe fa vokatry ny vola fitiavakarena diso tafahotra tsy mamianina amin'ny toerana misy azy tsony ny olona, de lasa tao amin'ny satana mba hitsiriritra ny toeran'ny hafa, ary ny tena loza amina tambo de mba hitsiriritra ny toerana tena misy an'Andriamanitra zay nalavo ny satana, nampidiriny tamin'ny zanak'olombelona. Genesis 3:7, ny 7:5, io le fitaka, io le fahafetsena, io le fahaizana mandangolango, satria fantany fa tena rehefa kitihany io de metimety aminy, satria mampanantena zavatra tsara kokoa no ny toerana misy azy. De ozy ny lazainy hoe aroy ny menarana tamin'ny rahavehivavy, tsy ho faty akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro zay hinanana anareo azy de ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, alala ny tsara sy ny ratsy. Tsy mahay mipetraka amin'ny toerana misy azy intsony de tafalatsaka tao anatin'ny fitaka Adamaseva, de lasa te ho tahaka an'Andriamanitra, te alala ny tsara sy ny ratsy, de nanaiky ary nino ny teny fampanantenana pokaty tsy ho tanteraka, zay nambaran'ny satana zay hiteraka fahoriana ho azy. Satria Jehovah ny teny hoe raha mihinana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de ho faty ianareo. Kanefa ny tanjona ankendren'ny satana ny ahatonga ny Adamaseva hihinana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa ny toko zay nomeny de hoe tsy ho faty tsy akory ianareo, tsy handalo fahafatesanareo. Tonga de tafalatsaka ao anatin'ny fitaka. Inona ny vokany? Rahava le fiadanana tian'Andriamanitra ho kasa omena ny zanak'olombelona vokatry ny fianona ny satana. Ary hitantsika ihany koa ny zavatra kendren'ny Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ny aina tao anatin'ny fahoriana izy tao amin'ny tany Egypta. Ary tao amin'izany tany Egypta zany rehefa nitaraina tamin'i Jehovah, niditra tsehatra amin'izay Jehovah mba mitondra vahaolana ho an'ny zanak'Israely. De io le afatra napetraka tamin'i Mosesy, kanefa tsy tonga de afaka ny zanak'Israely, fa nitanjona ankendren'i Jehovah ny hanafaka azy ary nampanantena ny zanak'Israely tantondra drono sy tantely zay tsy azo eo amin'ny eo. Fa ny zavatra niatra tamin'ny zanak'Israely nefa de zao vao maika ny mafy ny zavatra ny anjady taminy tao amin'ny tany Egypta, mba hahatonga ny zanak'Israely, raha na injery tsara zany, hahatonga ny zanak'Israely tsy ho tamany intsony eo amin'izany tany feno fahoriana zany, feno fangajana sy fanandevozana zany, fa mba tonga azy tena hitady ny fahafahana tanteraka sy zotra amin'ny lalana zay soritany n'Andriamanitra. De ny hanomezana azy ny tany Kanana
mitondra dronono sy tantely ary tena zay no tokony ampahery atsika mandrakariva amin'ny vanim-potoana tapa-kevitra fa mba hivoatra tsy moramora tsy tongatonga ho azy zany fa tsy maintsy misy zavatsarotra tsy maintsy andalovana de tahaka ny nanjoan'ny tany Egipta ihany andalo fahoriana andalo fahasairana andalo fikorotanana ary ny tanjonakendren'Andriamanitra mba hatonga atsika anana etaeta mba ho afaka amin'izany ka hiratra ny masontsika ka hizotra ny lalana tokony ho izy kanefa mifanindran-dalana eo anatrehan'izay avelan'Andriamanitra koa hanararotra ny Egiptianina ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra satria metehitra ny volany metehitra ny fahefany metehitra ny lazany de meritreritra fa haritra eo avelan'Andriamanitra mihitsy ange ho tanteraka zay fanirian-dratsiny rehetrarehetra fa misy fotoana voatendrin'Andriamanitra amelezana azy ary rehefa mianjeratra eo de loza ny fianjerana fa ho an'ny zanak'Israely na de nandalo fahoriana azy ny zavatra hitranga kosa ody fiadanana zany rehetrarehetra zany ary ny fanafahan'Andriamanitra tsy moramora re olona tsika zao tena te ho afaka te hiaina ao anatin'izany fahaleovantena tena izy zany te hiada-pinaritra fa tsy mora ny atongavana amin'izany fa tsy maintsy mandalo fizahany toetra mafy nisy zavatra asehon'Andriamanitra amintsika mba hatonga atsika tsy ho tamana amin'ny toetra amin'ny fomba mamoehatra zay mahatonga fisavoritana sy fahafatesana. Inona ny teo zavatra hitantsika amin'izao vanim-potoana zao rava ange ny fihavanany rava ny fifankatiavany ary jerevantsika eo misehatra ny fivavahana mihitsy de hitantsika fa mifanenjika ka raha io mbola hifanenjika tahaka nenitsika na iseho azy hivaga daholo ary firenena ray manontolo tsy afabela mihitsy fa tsy maintsy iaina ao anatin'ny korotana satria io Andriamanitra tsika io tsy tompony fikotrana fa tompony filamenana tompony fihavanana ary tena fitiavana izy io ka raha mbola tsy manam-pitiavana ny olona aza manantena ho tafavoaka zany mihitsy fa ny tanjona kendren'Andriamanitra de mba tonga atsika iray fo iray saina mba hanjaka ao anatintsika ny fitiavana ary ny fitiavana n'Andriamanitra voalohany indrindra fa rehefa tian'Andriamanitra tsika zany akory tsy midika hoe tsy ta izy tsy hanome vola tsy hanome fahefana fa ho haitsika amin'izay mitondra ny vola ny fahefana ny laza ho voninahitr'Andriamanitra fa tsy ho fitiavan-tena ary de toraka zany foana ny toe-javatra mitranga rehefa tena hitona ny olona ho amin'ny fahafahan'Andriamanitra tsy maintsy mandalo toe-javatra sarotra le olona de mila mametraka fanontaniana inona ny tian'Andriamanitra amin'ny mpitaina amiko sy aminao mba tsy hatonga atsika ho tamana amin'ny toerana ratsy fa hatonga atsika angetaeta tena fanafahana tanteraka zay ny tanjona kendren'Andriamanitra fa io Andriamanitra io no tompo ny fitsarana tompo ny fahamaliana ny olona rehetra ary tsy vitan'izany hoe mbola ho hitantsika moa ny tantara fa afaka ange ny zanak'Israely faly ny zanak'Israely rehefa afaka tao amin'ny tany Egipta fa tsy mbola tonga tany amin'ny tany Kanana izy fa mizotra amin'izay ho amin'ny lalana raha manaiky ny sitrapon'Andriamanitra mizotra tsikelikely makany amin'le tany tondra dronono sy tantely zany hoe tsy mbola tonga lafatra feny am-pandehanana zany no ahitany ny fahasoavana sy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra tsy kelikely no fandehan'ny fivoarana fa tsy tapitapoka kanefa inona ny zavatra mitranga fanamboaran'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra zany manefy mba tonga le olona homendrika an'le tena fiadanana sy fahasambarana de toraka zany koa zay no mahatonga atsika mandray an'le Exodosy toko 4:1 Andriamanitra mampana tena ny olona fiainana tsara kokoa noho ny toerana misy atsika fa mibaraingo mipetraka de ty homendrika atsika ve zay fiadanana sy fahasambarana zay tian'Andriamanitra homena atsika zay ary eo no misy ny fanamboarana fa raha vao tsy manaiky amboarina kosa de tsy tanteraka eo natrehan'izay inona nefa ny toe-javatra misy mbola zavatsarotra koa na no andalovan'ny zanak'Israely mivoaka teo amin'ny tany Egipta mbola zavatra mafy tsy hoe tena tonga de fiadanana fa nasehon'Andriamanitra ny fitantanana sy ny fiarovany sy ny fitsinjovany ireo zanak'Israely ireo teny ampandehanana teny ary ao izy ny manamboatra hoe mandram-boviana
no aharitra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ina nefa ny zavatra mitranga mafana atao amin'ny tany Egipta, maika be mihitsy ny zanak'Israely ho afaka atao amin'ny tany Egipta satria nahitana fahoriana. Fa rehefa tena nandeha tokoa nge ny zanak'Israely navoaka atao amin'ny tany Egipta, inona ny zavatra mitranga? Zavatra mitranga nge de ohatrany tena te hiverina indray any amin'ny tany Egipta, lasa ririndasa tsy tsaroana intsony ny fahoriana ny retana teo, fa sasatra miodina amin'Andriamanitra. Manda ny fitantanan'ny Mosesy zay na olona nitendren'Andriamanitra mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka, de manjary tonga daholo ny fanoherana, fitenenan-dratsy, ny tsy fanekena ny mpanompon'Andriamanitra zay napetrany, ary ny tsy fanekena n'Andriamanitra mihitsy fotrany te hitododo hiverina amin'ny tany Egipta. Zany hoe hitododo tena ho eo ambaniny vahoan'le firenena nangeja mandrakariva. Ary isan'izany ty nomeretoko fa 7 efa tafavoaka ny zanak'Israely, fa tsy mbola tonga tany amin'ny tany Kanana, efa tafavoaka izy. Mba hisintomantsika lesona satria manoloana ny toe-javatra mafy zay andalovana, efa mafy ny zavatra niatra tao amin'ny tany Egipta, efa tafavoaka tao amin'ny tany Egipta, zany hoe fa mizotra ho amin'ny lalana ho any amin'ny fiadanana zay nampanantenan'i Jehova. Fa ny zavatra mitranga miditra mitsehatra foana ange Satana, ary rehefa Satana ny miditra mitsehatra de tia ihany tadidio ny amerina antsika mba ho tafaverina eo ambanin'ny vahoan'ny tsirenena nangeja mandrakariva. Nomeretoko fa 7 no hijerevantsika kely ny 1 hatramin'ny 4 de nanandratra ny feon'ny fiangonana rehetra mbola tsy tonga any amin'ny tany Kanana, fa efa tafavoaka tao amin'ny tany Egipta, tsy natadidy tsony ny fahoriana ny anjatany tany amin'ny tany Egipta, fa le fahoriana nandalovana sy ny fizahan-toetra kely teny ampandehanana teny nampikaraikina ny zanak'Israely, de nanandratra ny feon'ny fiangonana rehetra ka nitarainy, ary nitomany ny olona tamin'iny alinos de nomonmonina tamin'ny Mosesy sy Arona sy ny zanak'Israely rehetra ka hoy ny fiangonana rehetra taminy, inay anie mba maty tany amin'ny tany Egipta ihany, na inay anie mba maty tany taty amin'ity hevitra ty, na hoany Jehova mitondra antsika ho amin'ity tany ho lavitsabatra ozy, nivaditsika sy ny zanakitsika madinika ho babo, tsy aleontsika ve miverina any amin'ny tany Egipta. De ny fahampitaona izy hoe andeha hifidy mpitarika isika ka hiverina any amin'ny tany Egipta. Io fidirany Satana tsehatra mandrakariva mba hiverina any amin'le nangeja mandrakariva. Ary toe-panahy manana ny olona zay manjary tsy mahatsapatsony ny fahoriana zay neretany, ka na de mafiarany zavatra nandalovana araka ny resantsika hoe le fanafahana ataon'Andriamanitra tsy midika hoe tapitapika eo, fa mbola misy fizahan-toetra mahamay, mbola zavatra mafy zany hoe te ho tonga amin'ny fiadanana amin'ny fahasambarana, ho tonga amin'ny fanavaozana zay. Fa le olona tsy manaiky ho avaozina, fa le olona tena tonga de te andray amatam-bonina fotsiny, tsy misy ezaka, de inona ny vokany? Mora tafian'ny Satana enti miverina, de inona ny zavatra ataony? De mitady ioko, de ny ray be sy maro am'izay no lasa e tena tsy mety, tsy lasa zao lalina izoloantsika zao, tsy tapa-kevitra tsony andeha any amin'ny tany Kanana tondra dronosy tantely, fa ny eo an-tsainy ny hiverina indray ho any amin'ny tany Egipta, zay efa fantatra fa taony nambabo, taony nampijaly, kanefa de efa niditra nitsehatr'Andriamanitra nanaiky mba hitondra andreo ho tafavoaka, na de tsy mbola tanteraka azy ny fikasan'Andriamanitra, fa le vahoakan'Andriamanitra io ny toe-javatra mitranga mandrakariva. Tsy manaiky fizahan-toetra sy ny fitaizana ataon'Andriamanitra aminy, de manjary mioko de tsy maintsy misy hoe andeha toe-tsaina hifidy mpitarika mba hitondra hiverina indray any amin'le tanàna nangesareo ny tena tokony ho tandremana. Ary zay ny mafetsy amin'ny anarany zany toe-tsaina zany, tsy toe-tsaina avy amin'Andriamanitra, zany toe-tsaina zany toe-tsaina avy amin'ny Satana, zay vao maika hiteraka fahoriana mafy ho an'ny olona raha tsy tonga saina izy. De mantoko sy mino fa na inona ninona de zavatra mitranga tsy tanteraka angetsika am'izao vanim-potoana zao, na de ora ny faniritsika de ho afaka, fa tsy misy fanafahana tonga tapika zany, fa tsy maintsy miaritra fahoriantsika ho atsika, ho an'ny taranakitsika,
ho an'ny firenetsika tsy maintsy misy zavatra tsy maintsy afoy erinona ny tsy maintsy afoy tsy hoe nytanitsika no afoy fa ny toetra ny toetsaina ny toe-panahy misy zavatra tsy maintsy afoy tanteraka ka raha tsy manaiky iova toetsaintsika ary ny fiovana toetsaina tsy vitatsika amin'ny herin'ny tenatsika fa my fiverena tanteraka am' Jehovah fanekena ny toromarika apetrany tsy misy akoatran'izay ary zay fiverenana am' Jehovah zay mivantana indrindraindrindra atsika kristianina aloha voalohany indrindra za de mino sy mahatoky tanteraka mihitsy rehefa mitsahatra ny fifanenjehana eo anivo ny fiangonana kristianina rehetra manerina amin'ny Madagasikara miadany ty Madagasikara ty fa raha vo ifanenjika eto anka zay ny tena izy fa retsytsizy tsy misy firenena ilamina zany ary de ahita angetsika hoe tena ho tsapa atsika zany eny am-pandehanana eny fa raha mola ny fiangonana raha samyny kristianina ihany no mifanaratsy tsisy raha vaniny eto anivon'ny firenena fa tsy misy akoatran'ny hoe tena firaisapo sy firaisatsainy tsy ahorona amina fiangonana ny fiadanana tsy ahorona amin'ny fiangonana ny fanavozana fa ahorona amin'Andriamanitra zay ivavahana tsy misy fiangonana marina zany ety ambony tany fraireany zany Andriamanitra rery no marina tokony hiezaka mijery ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra raha te hiadana ao tanteraka n'le teny hoe sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah ho tokony fa tsy misy mihitsy eo fitenenany hoe sambatra ny firenena zay manana ny fiangonana ho tokony fiangonana tsy azonao interan'izany manahoana le marina ao anatin'ny soratra masina miaina tam'izany ve raha fa miaina am'izany ny kristianina rehetra na inona fiangonana misy azy tsy maintsy tonga amin'ny firaisana sy ny fifankatiavana tavaverina le sotoavina malagasy ny fihavanana miadana ny firenena resy ny fahavalo voninahitra an'Andriamanitra vavakisika satria anao Jehovahandriamanitra reny amin'ny teninao indray zay mampahery anay mba hatonga anay andiny tena mandrakariva fa tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay ny ho sambatra ny anam-piadanana ny ho afaka fa raha tsy ampifanekena ny lalina soritanao tsisy azo atao azahoana fiadanam-po de matoky sy mino fa hiasa mikery anao ho an'ny vahoakanao fa nainao masina no hanokatra ny saina mampanahy tsirairay avy mba tonga ny te fireneny ty ho tafaverina ao aminao de misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompony ho antsika mandrakariva.